J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'ultranao ni fampalalam Vaovao. Tsindra raromi andriana soa ihany maro ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena manao tsindry kolikoly amin'ireo mpampiasa vola eto Madagasikara. Tranga izay mampiempotra ireo mpandraharaha mpiasa vola eto amintsika hoy ny solombavam-bahoaka voafia tao amin'ny distrikta Kongo. No marian'ny mpino katolika androany nampiakarana Masimarita ny an-danitra na ny Assomption efa nanomboka tamin'ny taonjato 15 no nankalazan'ny fiangonana katolika izany. Ka didin'ny fiangonana ny mankalaza azy toy ny fety rehetra antony fotoam-bavaka natokana ho an'izay androany. Miankina amin'ireo rafi-pitsarana nisian'ny krizy eto amin'ny firenena na tsy hoy ny faneho-kevitra ireo mpitarika ny toko politika tamin'ity androany ity. Isan'ny singiray ahitan'izany ny ho fanapahan-kevitry ny fitsarana sy ny mpitsara momba ny fizakan'ny filohan'ny pirenena ny zoam-pirenena frantsay ka tsy tokony ho isan'ny kandida amin'ny fividianana filohan'ny pirenena intsony. Lavitrezaka ny famitrahana ny politika zero ariary ho an'ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy mivola aloha amin'ny fampidirana mpianatra hatreny anivon'ny sekolim-panjakana ory iray aman-dreny ary maro ireo sahirana izay ampitombo ny tahan'ny fialanan-daharana raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena voasaringotra amina raharaha labato indray ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump miaraka amina olona miisa 20. Isan'ny voasaringotra miaraka aminy taleny kabinetrany teo anivo amin'ny Maison Blanche tamin'ny fitondrany ny antsiprian'izay. Finaritra tongolasy tongovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny araba ary manasana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hoe tsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity ny tsamboatra nanongo tena tezitra ireo ny fihetseham-po mahafeny raharaha Romi Andriana Arsoa taleny kabinetra ny filoha Rajoelina voasambotra tany Royaume-Uni izay voapanga ho nanao kolikoly fa inona loatra ny tao an-tsainy ity tovavy mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena ity. Ny antsiprian'izay ao anaty matoan-dahatsoratra gaeton Adriatsilavo. Tsy fahita tato anatin'ny 80 taona araka ny litanian'Andriamatoa Rajoelina tokoa izao raharaha Romi Vossa izao. Olona ambony tena ambony eo amin'ny firenena no mangatabola mba hanomezana orinasa fahazon-dalana hitrandraka arena kibony tany. Tsy tahotra tsianatra ay tao ambaravarany mpamosavy no nanoko sikidy. Olona ambony tena ambony be eto amin'ny firenena nefa dia midikizo ka tafiditra amin'ny pataloha tery. Ny hevitra ampiasa ilay toerana ambony tanany ka nasa iny takitsotra izao vola atao am-paosy sy 500 ny action vao azo miasa mitrandraka arena kibony tany eto Madagasikara. Sao dia efa fanaony sy fanaony mpitondra ary ity fietsika mamoehatra ity. Any ka tsy misy mpampiasa vola tonga eto Madagasikara. Mety misy ihany aloha tafiditra amin'izany. Fa ity ny tratra sy traingo dia izao ny raisi-potsiny izao. Ho tsaraina any amin'ny anarivon'ny kilometatra ilay malagasy taleny kabinetra ny filoha Rajoelina. Dia niala fotsiny ny fitondrana malagasy fa hoe onjoonjo ny Romi Vossa samirery io tsy ny raha ny lehibe ny ona. Dia mampino ve izany? Na dia hoe congé ilay tovavy efa hatrany aminany endrena azy no niteraka risabe ity Romi Vossa ity. Mahafantatra ny andraikitra izany taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika izany ve ny mpanindry ary ilay notendrena ve mahafantatra ny andraikitra miandry azy. Manaprofo izao fa aventurisme politika no mibaiko an'Andriamatoa Rajoelina. Raha dika tsotra amin'ny teny malagasy dia ny hoe mitsabiky mikipy sy manao raina azy ny fitantanana ny firenena no ao andohan'ny mpitondra ankehitriny. Ary voalohany amin'izany ny filohan'ny malagasy ankehitriny izay naka ny tsitrapony izo pirenena hafa anefa ny kendry ny hitondra firenena malagasy. Iveriny ho kilalao na vazivazy na bizina ny fitorana firenena.
ambinambin-javatra ny raharaham-bahoaka fa ny amenona posy no be ao an-tsaina. Vao mafy ity firenena ity, tsy mahagaga raha mitotongana ny fiainam-bahoaka hatramin'ny itondrany Andriamatoa Andry Rajoelina. Skandale sur skandale no misy. Isan-kerinandro tsy maintsy misy skandale. Dia mbola mihevitra ny tondra 10 taona indray. Asakasaky ny malagasy io. Fa so lavo ahay amindra, so kenda ahay mitsako. Ary ampina hoe, so nahita ahay mifidy. Ireo mivosa no nanontany basy tamin'ny anglisy ka dia nahita tokoa. Fa ny malagasy dia mahatsiaro ny tonokeran'izy ireo marandry. Ilay hoe, tonila tsahambaratra aho nandray ny taratasinao. Dia navadiky ny mpanadroadro hoe, tia nila tsahambaratra aho nandre ny tantaranao. Ary farana ny olo-marina sy mitady ho kiviny hoe, ory anao aho ry fireneko. Matoan-datsoratra izay fa tsy ny raharaha Romy Andrianarisoa ihany fa maro tompona ndraikitra ambony eto Madagasikara no manao tsindry indrindra amin'ny resaka kolokolo ireo mpampiasa vola eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampiemitra trano ireo mpandraharaha hampiasa vola eto amintsika. Mahamenatra ihany koa no hoe ny firenena vahiny no mandray fepetra amin'izay malagasy tratra manao kolikoly fa ny eto Madagasikara mamela malalaka izay hoy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Kongo tamin'ity androan'ity Nela Ranefson. Fiandohan-javatra nisy atrangan'izy io fa tamin'ny resaka raharaha fisamborana nisy Romy Andrianarisoa talen'ny kabinetra ny fiadidiana ny Repoblika teo aloha ary ivadika ho vesatra sy tsindry ho an'ny olom-pirenena rehetra izany hoy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Kongo. Efa misy atrandry ny trangana kolikoly ataon'ny tompona ndraikitra ambony izay mampiempotra ireo mpamatsy vola aka tsy mampandroso ny firenena. Zany iny toe-javatra iny ary nampalahelo fa ny lesona sy tonona ao anatin'ilay izy dia tsotra. Maro be ihany koa ny vahiny indrindrindrindra izay mpampiasa vola eto Madagasikara. Tsika indraindray manana fijery hoe manenjika vahiny amin'ny ataondry zareo fa tsy vitsy ihany koa ny vahiny mitaraina amin'ny kolikoly ataony manam-pahefana sy mpitondra fanjakana eto amin'ny firenena. Ary zany zavatra zany tsy voizofy efa hatramin'ny ela zany hoe efa fanao efa hatramin'ny ela ny zavatra ohatran'izany fa zao moa zany le izy vao miseho masoandro zao le izy zany zao vao fantatry ny mpanara-baovao rehetrarehetra dia everina fa tokony hakalesona amin'izay daholy ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra sy ny manam-pahefana eto amin'ny firenena fa anisany mambotry ny firenentsika ary anisany mampiazo azo sy mampatahotra mpampiasa vola eto ny vahiny avy nivelany ampiasa ny volana eto amin'ny firenena ny fanao ohatran'izany. Efa zatraka biraraka ny fitondrana ankehitriny antony tsy misy fanasazina sy fanadiadiana mahakasika izany olona voaroiroy amin'ny raharaha kolikoly izany. Tranga izay manala baraka tanteraka ny firenena malagasy. Ny afaka mandray ny andraiky ny tompona andraikitra samihafa izany hoe afaka misosezira d'office fa everiko hoe fahambaraka ho an'ny firenentsika la izy raha ohatra ka ny firenena nivelany manao an'le raharaha ho matotra fa itsika no zatra manamaivana na hoe tsy fantatra hoe maloto ve le fiarahamonina sa hoe tsy vonina ny andray andraikitra dia ohatra ny vita vitaina mora sy ny sisa tokony ho lesina ho an'ny rehetrarehetra le izy fotoana zao tokony hovana fomba fanao hovana fomba famindra mba atoky ary maro toerana tsara ny vahiny mpampiasa vola eto toerana ary tsika ihany koa amin'izay fotoana zay dia afaka mitaky zavatra matotra kokoa sy tsara kokoa ho an'ny tombotsoan'ny firenentsika raha ohatra ka tsy misy zavatra misy ange dia zay rehefa be loatra le kolikoly dia manao zinina ny mpiasa malagasy miasa amin'le orinasa vahiny le vahiny satria mahatoky ny fifandraisany amin'ny tompona andraikitra ambony izy ary manohana arabola amin'ny fomba tsara-dalàna ny tompona andraikitra samihafa dia ny mpiasa madinika ny mpiasa malagasy miasa amin'le orinasa no mibaby mivokatra le izy rehefa avy eo. Sanaraka izany sy ny mety ho toy ny raharaha ity sy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana andrasana ihany koa ny mety ho dingana irosony ny rafitra najoro izay miady amin'ny kolikoly eto amintsika fa tsy hiandry fitoriana na fitarainana atahaka ny mahazatra. Fa ina tsy hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy ireo rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Malohany ity raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny Romy Andrianarisoa
taleny kabinetra teo anivo ny fiadidina ny repoblika teo aloha ity raha ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena tamin'ity androanyity ireo raharagoavana mifandraika amin'izay kolokolo izay mahavoasaringotra ary mahavoatonontona nanarina olom-panjakana ambony maro izay tsy haivina fatazany-potsiny tsy nisy toyny hatramin'izao raha ny fanehoan-kevitra atrany nelahy Ranefson. Mitoy ary miparitaka hatrany ny fanalam-baraka ao an'ny firenena malagasy no ilay raharaha Vaovao. Samy namoaka io vaovao mamoety io avokoa ireo gazety sy hanao manjery lehibe any ivelany mitantara sy manamafy ny zava-miseho. Isan'izany ohatra ny navoaka ny Le Monde Afrique izay nanamafy fa nitaka komision mitetina 225 000 livres na 260 000 euros tamin'ilay orinasa Iromi Andrianarsoa ary 500 ny action ao amin'ilay orinasa vao afaka hitrandraka eto Madagasikara. Goavana ilay raharaha saingy ahina ho dossier classé sans suite fotsiny ihany. Izany hoe raharaha tsy misy toyny tahaka ireo raharaha goavana mahavoasaringotra tompona ndraiky mpanjakana maro eto amin'ny firenena ho ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Ity tranga ity izay mikasika ilay raharaha kolikoly mahavoasaringotra ny Romi Andrianarsoa taleny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadidina ny repoblika nosamboriny NCI na National Crime Agency tao Londres ny alakamisy lasa teo. Ireo rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly eto amintsika izay saika ampiasain'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho toy ny fitaovana politika raha ny fanehoan-kevitra trany. Ohatrany hoe an'le fitondram-panjakana zany le fitsarana fa tsy ho natao an'ny vahoaka rehetra. Misy fitanilana zany le izy. Zany dossier classé raha ambony no voakasiky le any amin'ny fitsarana. Fa raha mpangalatra koa ianao na mpangalatra voly madinidinika dia tonga ianao dia ampiarin'ny fitsarana ny heriny sy ny fahefana. Mazava ho azy fa raha tafavelona eto Madagasikara ny madama iny dia tsy maintsy dossier classé iny satria raha mbola eo le fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mirava maina fotsiny, miravina fotsiny iny. Ohatrany hoe tsy dia atokisana intsony ny fitsarana eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra satria ataon'ny mpitondra fitaovana politika ohatra dia raha misy zavatra atao dia abadika na misy raha mahavoatonona ny zareo dia ohatrany saromana zavatra hafa foana. Dia raha le fitrangan'le tany Londres indray ny fahitako an'le eto amintsika mihitsy zany efa ohatrany hoe lany henatra ve sa hoe ahoana fa tsy dia mivaky loha amin'izay zareo dia kree zavatra ideviena ny sain'ny vahoaka foana. Raha ny zava-misy hatramin'izay mialokaloka anatin'ny fitondram-panjakana tsy arany lalàna ireo trondro vavety eto amintsika. Ireto farany izay saika tsy misy tratra avokoa noho izy ireo misy miaro manoloana ireo raharaha maloto goavana rehetra eto amin'ny firenena. Tako anazy amin'ny ankapobeny dia ohatrany rehetrarehetra ihany io satria misy ambadika daholo ane io. Raha ny fahitako azy matoa sahy ny olona manao an'io dia misy namany ao. Fa raha mitenitsika hoe mba firifirma ny zavatra misika eto na arena na volamena na inona tratra ny olona dia misy maventy foana ambadika ao. Mandeha ny faty taolapatry ny karazany. Hita volamena hita. Ay zany fototra sy hita dia mirava ho azy izy. Dikan'izany misy olona ambony foana zany zavatra rehetra atao dia misy mpiaro fa raha vao ny madinika no manao madinika tonga dia mipetraka ary amin'ny toerana sy tokony hipetrahana. Fa ny maventy madio foana. Fa dia ny ambanin'izay indray zany no hiaran'ilay lalàna fa ireo olona moa indray sy hiaran'ny lalàna eto amintsika. Tsy ivana namoaka fanambarana ho maliny teo anivon'ny fiadidina ny repoblika fa tsy nalala ny fivoahany ity taleny kabinetra ity tany Royaume-Uni ary nilaza ihany koa fa congé ity farany tamin'ny fotoana nandehanany tany ivelany io. Izany hoe niala ndraikitra ny fanjakana ary nilaza fa tsy misy idirana akory ity tranga nahazo ny taleny kabinetra teo aloha ity. Midika ve izany fa tapitra hatreo ity raharaha ity ho an'ny eto Madagasikara raha ny hita sy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Sarotra ny ino fa tsy misy firaisana tsy kombakomba tamin'ireo olona sasany tao an-dapa ankoatra ny taleny kabinetra ity raharaha ity ka sanatria ve ho veran-javina tahaka ireo raharaha goavana niseho teto amin'ny firenena hatr'izay. Andrasana ny mety ho toyny sy ny fandraisana ndraikitra ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto amintsika manoloan'izany. Avelantsika vetivety ny raharaha Romi Andrianarsoa fa 5 Aogositra
androany maria ny apino katolika ny nampiakarana ny masina marita ny an-danitra na ny Assomption efa nanomboka tamin'ny taonjato fahadimy no nankalazany ny fiangonana katolika izay ho ny pretra nanaovana fanadiadiana tamin'ity androanyity amin'ny mafety lehibe azy adidin'ny fiangonana arak'izany ny mankalaza azy tahaka ny fety rehetra eo anivon'ny fiangonana Henri Florian. Assomption de Marie na ny nampiakarana ny masina marita ny an-danitra. Marie na isaky ny 10 aogositra izany ho an'ny eglizy Écart na ny eglizy katolika apostolika romane. Masina Maria ny Jesosy izay manandanja ho an'ny mpino katolika noho izany manandanja tanteraka ho an'ny mpino katolika ihany koa ity androany ity. Raha ny calendrier liturgique miisa efatra ny fankalazana manetriketrika ny masina Maria eo anivon'ny fiangonana katolika. Ny voalohany amin'izany dia ny voalohan'ny volana janoary izay ankalazana ny masina Maria ren'Andriamanitra. Ny faharoa ny daty ny 12 mars izay ankalazana ny Annonciation. Ny fahatelo ny 12 aogositra nampiakarana azy any an-danitra. Ary ny faefatra ny 20 décembre izay ankalazana ny masina Maria Immaculée. Fankalazana lehibe fahatelo ny masina Maria araka izany ity androandroany ity ho an'ny fiangonana katolika. Ny fankalazana magnetriketrika niany regny dia invitation ho antsika tsiraikiraiky hideran'Andriamanitra ary izaha sy hibanjigny ny atsaran'ny Maria ny alehibeny Maria ao amin'Andriamanitra. Fa nagnino masina Maria nampiakariny ambonahitra ny an-danitra moa? Ino moa no mahatsara ny masina Maria? Masina Maria tsara. Masina Maria tsy nanam-pahotana. Masina Maria tsy nisaraka tamin'Andriamanitra. Ny atsaran'ny masina Maria dia ny atsaran'ny fitiavany. Ny fitiavany ny hafa, ny fiombonany ao amin'Andriamanitra. Masina Maria tsy nisaraka tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny tantara ampamonjena sy tamin'ny namonjena n'izao tontolo izao, any ka tsy magaga raha tafiditra agnatin'ny liturgia antsika masina Maria ary mahazo plasy ao agnatin'ny liturgia ny Eukaristia la mesa zay. Mbola agny amin'ny miampangatena mpangatena amin'Andriamanitra ary koa masina Maria Virginia ary amin'ny faramparany ary rehefa agny amin'ny credo. Nationalité an'ny filohan'ny République izay mbola mitarika resa be amin'izao fotoana izao miankina amin'ireo rafi-pitsarana nisy ny krizy eto amin'ny firenena na tsy ho ny faneho-kevitra ireo mpitarika ny toko politika. Isan'ny singy raha hitan'izany ho fanapa-kevitry ny fitsarana sy mpitsara momba ny fizakan'ny filoha ny zoam-pirenena frantsay ka tsy tokony ho isan'ireo kandida amin'ny fividianana filoha amin'ny pirenena intsony. Olona saina. Na eo aza ny raharaha Romy Andrianarso talen'ny kabinety eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika izay nahiditra ponjavonjo maika any Royaume-Uni noho ny raharaha kolikoly tsy malefy ny fizakan'ny filoha Andrazolina ny zoam-pirenena frantsay fa vao maika nanaitra ny mpiray tandrazana ny hoe ino no manjo ny fireneko i Madagasikara ity. Efa amam-bolana izay no nahafantarana fa tsy malagasy ny filoham-pirenena fa efa mizaka ny zoam-pirenena frantsay ary nanamafy izany ny ao amin'ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny Code de la nationalité malagasy hoy ny faneho-kevitry ny filohany antoko politika PRM na ny parti républicain malagasy. Fa zay voalaza ao dia tokony voalaza ny article roa amby efapolo angamba mazava tsara mihitsy hoe rehefa feno taona ianao nangataka ny nationalité vahiny dia very azy ny nationalité malagasy. Zay mazava iny angamba tsisy tokony edikevitra iny tsy binationalité angamba i président fa naturalisé zany hoe tsy manana ny zo malagasy tsony izy. Raha zay ny lalàna ny resahako ka misy any moa hoe binationalité fa raha ohatra izy zany ka tsy manana nationalité malagasy dia tokony tsy afaka ilatsaka tsony. Raha hitantsika eo moa ny fanambarana toa ny tribunal du première instance hoe mitombona na tsy mitombona ma naturalisé azy na hoe binational izy dia hitantsika eo fa ny filazana sy ny fanazavana dia hoe efa very mamalagasy azy ho any anivony antoko fiombonana fitsarana telo ihany no afaka mamoaka ny certificat de nationalité malagasy ho an'ny filoha Andrazolina. Ny roa amin'ireo no efa naneho ny heviny hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ity antoko ity. Fitsarana telo no mety ataoko hoe handehana ny filohantsika zany ahafahany maka n'ilay certificat de nationalité.
Antsirabe raha izy satria teraka atao izy a Antananarivo satria mipetraka eto izy a ary mety ny fitsarana ny fianarantsoa koa satria manana ila avy ny fianarantsony reniny ny fitsarana ao Antsirabe araka ny sisyon-dresaka dia efa nilaza fa tsy amoaka nylay ary tsy anao sonia nylay certificat de nationalité etsy andaniny koa ny faty analamanga efa nanao fanambarana koa raha tsy diso ny tena koa ny fianaratsoa mbola tsy fantatra hoe hanahoana ny position ka eto zany mipetraka le fanontaniana hoe iza no sahy hidélivrer an'ilay certificat de nationalité zany a hipermettre ny filohantsika zany a hilatsaka ho fidina zany amiko ny fampiarana lalàna ny tena tsinjovina eto satria ny lalàna nge natao ho an'ny rehetra tsy hoe natao ho an'ny mpanohatra fotsiny a natao ho an'ny vahoaka fotsiny a fa natao ihany koa ho an'ny mpitondra ka ho anay zany dia miombokevitra tanteraka zay am'ireo mpanohatra zay mizingizina fa tsy mahazo milatraka zany ny filoham-pirenena zany par rapport am'ilay article 42 zay voalazany code de nationalité ka dia miandry ny rehetra hoe inona no fanapahana ho raisy ny fitsarana ary iza no mpitsara ho sa anao soni ilay certificat de nationalité malagasy any filohan'ny rajoelina taratasy izay tsy maintsy ilaina ahafahana mirotsaka ho isan'ny kandida filoham-pirenena ity raharaha ity izay efa nitohan'ny sainy rehetra ary efa manaraka akaiky izany raha teo ireo antoko politika isan-tokony eto amin'ny firenena isan'izany ny antoko malagasy miaramengy tary ny filoha ajo andrenena rivelo izay nilaza mazava fa ho tsarainy tantara izay mpitsara manao soni ny certificat de nationalité any andrajoelina nanamafy izany ihany koa ireo mpanao politika toan'ny Patrick Armanana tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ary vao omaly ny kandida ho filoham-pirenena natolotry ny antoko politika fihavanantsika raha tsy rahona lalalaina Arlanto izay nilaza fa miandry ihany koa izay ho fanapahan-kevitra ny fitsarana ankoatra ny antoko politika erivelona isan-tokony sy olom-pirenena maro no miandry izay ho fanapahan-kevitra ho raisy ny fitsarana izay fanapahana izay amaritra ny ampitsony Madagasikara tontolon'ny fividianana sy ireo olona manana fahasembanana maro ny olana sedraina ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'izao akatoko ny fividianan'izao ka anaovana izy ireo antsoavo tokony iso izy ireo ilay antsoina hoe adaptation ka samy azo izay tandrify azy avokoa miankina amin'ny fahasembanana ananany ireo olona manana fahasembanana voakasika ao anatin'izay gaeton andriatsilavo aiza ho aiza ny fisitrahana ny zo ho an'ireo olona manana fahasembanana amin'izao fotoana manakaiky ny fividianana izao io ny fanontaniana mipetraka ho an'ireo olona manana fahasembanana maniry isitraka nitsaka ny sy andava ny zony ka andray anjara feno amin'ny fiainana politika sy haneho ny safidiny malalaka amin'izay olona tiany hitondra ny firenena manana didy ametraka fandaminana sy fanamorana ny fisitrahana ny zon'ireo olona manana fahasembanana ny mpitondra fanjakana sy ny vaomera maleo tena misahana ny fividianana manahoana fijerin'ny karakara ny fifidianana rehetra isanambaratonga makasika an'izay olona manana fahasembanana izay efa nisy antsoavo natao dia efa mirotsaka an-tsehatra ny olona manana fahasembanana miditra anatina bureau de vote mpanara-maso ny fifidianana efa misy sokajiny olona manana fahasembanana zany miditra ihany any anatin'ireny fa moa ve ho ampy izay zavatra izay mety mitondra ny feoany ihany izy ireo fa raha tsy ny fitantanana sy ny fitondrana mihitsiny no tena efa mametraka sy mampiatra an'ireo lalàna sy ireo ataoko hoe didim-panjakana efa voasoratra araka ny tokony ho izy dia zava-poana ihany ny ezaka ataonay amin'ny akapobeany satria misy zavatra tsy azonay ioarana mihitsy ao anatin'izany ho an'ireo manana fahasembanana ara-piainona olana goavana tsy fahafantarana izay rehetra irotsaka ho fidiana ny fandarana asany ny vina tiany ho tanterahana sy ny maro hafa any kamionina fotsiny amin'ny endrika ivelany sy izay aneren'ny olona azy ireo tena hoe mikasika amin'ny information eto amin'ny fiarahamonina tena hoe olana be ny anton'izay moa zany dia hoe tsy fen'ny information momba an'ireny karazana propagande resaka candidat programme an'asa samy hafa zavatra mba hitanay moa zany dia sary fotsiny hoe ohatran'izao izy anirotsaka sy nohatran'izany fa tsy fantatray hoe iza zany ho inona mikasika anazy tena tsy zavatra azonay zay zany le hoe information tsy feno faharoa indray miresaka amin'ny communication ihany ao anatin'ny fiarahamonina zany misy tena hoe manery hoe zao ihany tsy maintsy tia ny fidinareo dia lasa tsy afaka mba haneo hevitra malalaka izay tsy konkoa hoe inona ny mba tele mba mampita hoe inona ny tena fanetanana mikasika an'izy fa dia hoe manaiky fotsiny hoe io zany
dia amin'ny akapobeany zany a ny fiainana politika momba ny resaka ny accessibilité sy resaka fifidianana amin'ny resaka propagande a tena hoe olana indrindrany a ny amin'io a resaka information tsy ampy io. Isan'ny olana tian'ireo olona manana fahasembanana araka izany ny fahazoana sy ny fahafantarana izay rehetra momba ilay kandida hirotsaka ka ahafahany misafidy malalaka. Ankoatr'ireo tsy voatsana izy ho fototra miainga amin'ny fananana kopy sy kara-panondrom-pirenena, ny accessibilité ny anivon'ny fokotany sy ireo birao fanajaham-bato. Tokony ho manina dian'izao izany ary maro ny adaptation tokony atao raha ny fanazavana, indrindra ho an'ireo kandida izay maniry ampita ny afatra sy ny vinanasany. Aoka ho an'ny izay hirotsaka ho fidiana ireo kandida isa-tsokajiny mba hijery manokana izay vondro ny olona manana fahasembanana izay sy ireo olona manana fahasarotana rehetra mba ahazo tsara ny afatra tianareo ampitaina ny programana asa amin'ireo olona hirotsaka kandida ireo. Fa eo ihany koa ny hoe irina ihany koa aty amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba hisy tsara ny accessibilité dia mba ho voaray tsara ny olona manana fahasembanana dia sady manentana ihany koa ny olona manana fahasembanana hoe manana adidy isika satria olom-pirenena vanina andray anjara ao anatiny izany resaka fiainam-pirenena sy fiainana ara-politika eto amin'ny firenentsika zany. Amin'ny maha olom-pirenena zo fototra nanany tsirairay avy ny fandraisana anjara amin'ny lafin'ny politika ka isan'izany ireo olona manana fahasembanana. Manoloana ny fiatrehana sy ny fikarakarana ny fifidianana toa adino ary atao anjorom-bala matetika ireo manana fahasembanana ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'izay tompona andraikitra rehetra voakasika izany. Miainga amin'ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny fokotany, ny commune sy ny sisa. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendo vetivety ao anaty doka fohy ny toy ny fanambarana nataon'ireo be ny tanàna roapolo tany maro antsetra mahakasika ny sehampiariana lavanilina eo ihany koa ny politika zero ariary amin'ny fampianarana eto Madagasikara aiza ho aizany mahakasika izay ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Gratuite, gratuite, gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 octobre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara, miverina ny hatsarany ary vao maika mibika ery. El Mondes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Manatitra ny arabatrano tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiala ity. Avy hatrany dia pejy ny toe-karena no hoentsika manokatra izay na teo aza ny fanekeny ireo vahoaka maro antsetra. Ny anala ny sakan-dalana tamin'ny lalam-pirenena fahadimy noho ny fitokonana nateraky ny tsy fisian'ny mividy lavanilina. Any an-toerana amin'izao fotoana izao, teboka maro no takian'izy ireo amin'ny mpitondra fanjakana. Amana ny olana tsy hiverena ny fitokonana ho ny filohan'ny fikambana mbenimbe ny tanàna any an-toerana Henri Florian. Na ifananaiky ny roso tamin'ny fanalana ireo sakan-dalana. Teo anivony lalam-pirenena fahadimy mampitoa ny mananaravaritra sy maro antsetra azy ireo mponina sy ny fikambana be ny tanàna mandrafitra ty distrika ity. Izay mitokona
noho ny tsy fisian'ny mpandrahara mividiny vokatra vandila anoterana na mafisiny filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna fa teboka marimary no andrasan'izy ireo amin'ny mpitondra fanjaikana amahana ny olona amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana takin'izy ireo ihany koa ny amanany olana misy amin'ny vola izay eo am-pilatanany ny CNV teo aloha na ny Conseil national des vandiles vola agny amin'ny 120 milliards aminazy agny mila herigna aminay zay tompo klasy tompoko vavy mila vangana varinay zay tompo klasy tompoko vavy mila mifagna ekolasin-jadikanay zay tompo klasy tompoko vavy mila magna olonanay zay tompo klasy tompoko vavy ary tsy takinay marantsaiky fa amin'ny tany manana mamokotra lavany jiaby mila vanjare zay satria volanay jiaby zay ka zegny zay makasiky le vola te igny zay mbo mahay mikonty ely ka agny amin'ny 120 milliards mahery vola finango zare mila herigna vahoaka zay zegny fagnampiny koragna te fa ny tegna zava-dehibe ya fa ny tegna zava-dehibe magnolo am'izay vanande vany fanjakana ny raha mamparary zahe andria matoa filoha tsy sampividy lavanineo nilazany anamafy ny fitokonana atran'ireo tovahoaka ireto raha tsy misy vahaolana maharitra atao ny mpitondra fanjaikana manoloana ny olana misy amin'izao fotoana izao ny herinaroteo no nonomboka nivoaka tamin'ny fangeny ny roponina mandrafitra ny distrika ny marontsetra noho ny tsy fisian'ny mpivody vokatra vandilina ity raha ny fantatra ny 20 isanjatonimponina ao antoerana izay miaina tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa tontolon'ny fampianarana lavitrezaka ny fametrahana ny politika zay roa ariary ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misy ny vola aloha amin'ny famidina mpianatra hatreny anivo ny sekolim-panjakana oro iray aman-dreny ary maro ireo sahirana izay ampitombo ny tahan'ny fialana andaharana raha ny fanazavana tamin'ity androany raha tafiditra anatin'ny lokalokan'ny fitondrana ankehitriny ny fametrahana ny politika zay roa ariary ho an'ny fampianarana indrindra ny eny anivon'ny sekolim-panjakana tsy izay ny zava-misy raha tsikaritra anatin'izao fampidirana amin'ny mpianatra izao efa manakaiky ny eny amin'ireo sekoly tsy miankina ny vola aloha eny anivon'ireo sekolim-panjakana ka maro ireo ray aman-dreny tsy mahatakatra tena misy aloha be dehibe mihitsy io keo eny tena problème raha tsy manana an'le vola raha tsy diso 250 000 ny CEG dia ny EPP raha tsy diso 125 na 150 000 ka tsy takatra le olona zany dia io fa tsy hianatra daholo le ankizy le olona zany ohatrany any ambanivohitra anay fotsiny ohatra dia tsy manana zany voly zany mihitsy hoe ampidirana zanaka anankiray na roa na telo ampidirana amin'le EPP sy le CEG tena tsy vitany mihitsy tsy vitan'le malagasy ary sura fa lazainy zany 15 km de tanynarivo fotsiny fa ny any amin'ny sisa dia tena anahirana misy fa mety sahirana daholo hampienitra ny rispon'ny ray aman-dreny malagasy ampianajanaka ary ampitombo ny tahan'ny fialanandaharana an-tsekoly ny tsy fampiarana izay politika zay roa ariary amin'ny fampianarana izay raha mbola lavitrezaka araka izany ny anaovana maimaim-poana ny fampianarana takina raha ny fanazavana ny ampidinana ny saran'ny fisoratana anarana sy ny maro hafa le ankizy mianatra zavatra tena important be amintsika malagasy satria raha le ankizy tsy mianatra dia tena mba sahirana mihitsy le vahoaka ka zay zany no tena mba mamay aho hoe ampidirana n'le ankizy dia tokony mba ahidina le vola fidirana amin'ny EPP amin'izao fotoan'izao fa tena tsy vitafavoaka an'le olona mihitsy anylazaina zany zao io efa tonga sady hatramin'izay manko efa nlazaiko teo hoe be dehibe le napidiriko zany fa tamin'ity zao dia efa tonga ny taratasy reo misy 10 le ankizy anylazaina le ray aman-dreny reo izy mbola tsy izy rehetrarehetra fa reo tena tsy sevitra mihitsy fa tsy tafiditra amin'le fianarana mihitsy fa tena tsy takatra le olona le sakafo hoaniny arakeraka ty fa tena sahirana mihitsy ny volana desambra 24 no nanamafisan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny firesona amin'ny politika zay roa ariary sy ny anaovana maimaim-poana ny fampianarana eto Madagasikara fotoana izay nanamafisany ihany koa ny andoavan'ny fanjakana ny volan'ireo mpampianatra FRAM ho an'ny taom-pampianarana 24 raika amby 24 telo taona latsaka teo arina tsy izay ny zava-misy ary miampitombo raha ny fanazavana ny vola takina amin'ireo ray aman-dreny izay efa vesaran'ny fidanganan'ny vidin'ny fitaovam-pianarana ireo latsakemboka isa tokony sy ny maro hafa
Fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany dia manana traikefa amin'ny fanatanterahana fividiana madio sy mangarary i Inde ka vonona ifanomiantanana amin'ny Madagasikara amin'ny fizarana traikefa i Inde izay isany manampibetsaka ny Madagasikara ihany koa amin'ny fanampiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ny firenena izay nankalaza ny fafito amin'ny fitopolo taona ny fahaleovantenany tamin'ity androanty Nela Ranevson. Ny fahadimy ambin'ny folo aogositra taona 1797 no nahazo ny fahaleovantena i Inde. Izy no nama voalohany nisy fatoran'ny fanjanahantany. Izany hoe nisy feno 17 taona androany io fahazahoana nisy fahaleovantenan'i Inde io izay isany ankalazainy nisy masovon'ny Inde monina sy miasa eto amintsika izay ankalazainy nisy teratany indiana rehetra ihany koa manerana ny nosy. Nadritra ny fankalazana no namafisany masovo indienne ny fiara-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy Inde indrindra amin'ny fanohanana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarary ary eken'ny rehetra. India attaches importance to Vision Sagar, security and growth for all in the region. Inde sy Madagasikara dia manana fanamby mitovy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenentsika ary samy miatrika loza mitadao amin'ny fiarovana an-dranomasina izay misy eo amin'ny rotota. Inde dia manome lanja ny Vision Sagar na koa hoe security and growth for all in the region ary anamafy bebe kokoa ny fiarah-miasa misy eo amin'ny India sy Madagasikara. Amin'ny maha-demokrasia lehibe indrindra maneran-tany misy mpifidy mahery ny 700 tapitrisa dia naangona traikefa goavana tamin'ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahary India ary vonona ny izara traikefa amin'ny senisy ny masoivo hafa eto Madagasikara izahay. Maniry ny ahita ny fipoiran'ny Madagasikara ho tonga firenena mandroso India ary vonona ny izara ny fahaiza-manaony eo amin'ny sehatry ny fiarovana an-dranomasina, ny fambolena, ny arena-kibon'ny tany, ny angovo azo avaozina, ny teknôlôjia ny fampahalalam-baovao, ny fizahantany sy ny sisa araka ny filana sy ny fepetra takin'i Madagasikara. As per the needs and requirements of Madagascar. Akoatra izany, isany manohana ny Madagasikara amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny sosialy ihany koa i Inde, indrindra amin'ny lafiny fiarovana ny sistany, ary misy ny fiofanana atolotra izy ireo ho an'ny miaramila malagasy, eo ihany koa ho an'ny fampitaovana amin'ny tafika malagasy. Mahakasika ny lalaon'ny nosy izay ho tontosaina eto Madagasikara afaka andro vitsy. Vonjy-tavanandro ihany ny fanohizan'ireo foto-drafitrasa eto amin'ny firenena amin'izao ankatoko ny fandraisana ny lalaon'ny nosy izao. Ho ny fanohi-kevitra ireo olom-pirenena tamin'ity androanty fepitoana fohy no ananany fitondram-panjakana. Anarenan'ireo lesoka maro izay ahina hiteraka fahafahambaraka ho an'ny Madagasikara raha toka tsy tomombana amin'ny atsakany sy andavany. Ireo pitsopitso ny andraisan'izay lalaon'ny nosy ny 3 ny volan'izay. Folo andro mialohan'ny lalaon'ny nosy andiany faraika amin'ny folo izay ho tanterahana eto Madagasikara manomboka ny 15 aogositra hatramin'ny 3 septambra ho avy izao. Miharihary ny tsy fahavonona ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana izany raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Vonjy-tavanandro fotsiny ihany ny fanohizana ireo foto-drafitrasa izay tsy nasipana-vaozana tao anatin'ny taona maro ho ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana androany. Zany hoe vonjy-tavanandro misy mahamaika zany dia atao izy geto ange zao eto amin'ny faritra eto ange zao tingama zao tsy andianana dia tsy amboarina ange zao teo. Fa le ary amin'ny faritra ilany ary an'le lalan'ny olona lalan'le vahiny zany no amboarina zany. Zao nge tsisy mpanamboarana ange zao. Miandry eto zany tsika zany satria afaka tapabolana ataony lalaon'ny nosy dia vita eto tsika eto hoe vita le lalana sa tsy ho vita. Na izy zany le lalaon'ny nosy na tsy isy lalaon'ny nosy raha tena tia tandrazana ianao tokony tamiko vao nipetraka teo amin'ny fitondrana dia nataonao daholo ny zavatra rehetra fa tsy anao vao hiazakazaka hoe andray le lalaon'ny nosy ianao dia zay anao vao hiazakazahanao daholo zao rehetrarehetra zao fa hatramin'izay zany inona no nataonao teo zany na isy zany lalaon'ny nosy na tsy isy lalaon'ny nosy tokony nandray andraikitra foana zany le fitondrana hoe anasoan'le firenena anasoan'le malagasy satria zao tontolo zao ane nijery atsika fa tsy malagasy samy malagasy efa atao anatin'le fampitehana ve le malagasy zay anao vao mody koropaka hoe inona zany. Nanamafy ireo olom-pirenena fa tsy tokony hiandry fotoana tahaka izao vao miroso amin'ny fanamboarana ny tompona ndraiky mpanjakana. Ny zavatra nagaga kely dia izao ao anatin'ity lalaon'ny nosy ity no hita zany le fanamboaran-dalana izay karakarain'ny fitondram-panjakana amin'izao vanim-potoana izao fa hatramin'izay ny lalana goaka foana dia simba foana io hitantsika eo amin'ny devant io. Resaka foto-drafitrasa
tokony mandeha foana na misy lalaon'ny nosy na tsisy ny lalaon'ny nosy dia tokony mba hiezaka kely eo amin'ny lasony sosialy satria eo zany tena mamparefo ny vahoaka dia mba iny mba ilain'ny fitondram-panjakana mba ezahana kely na iza mitondra eo na iza mitondra eo tokony mba any amin'ny sosialy zany tena ilaina mafisina be satria zay no olana ho amin'ny vahoaka dia le resaka fahadiovan'ny tanàna resaka sécurité iny amafisina raha tsy ivana nahitana tsy fahatomombanana ny fanatanterahana ny jeu de la francophonie andian'ny fasivy tamin'ny 7 jolay hatramin'ny 9 aogositra lasa teo izay natao tao Kinshasa renivohitry république démocratique du Congo nateo aza ny fanomanana sy fikarakarana nataony mpitondra fanjakana congolais tranga izay mampametram-panontaniana ireo mpanara-baovao ny amin'ny andraisan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy andian'ny faraka ambin'ny folo izay hita miariary fa maro ireo tsy fahatomombanana eo amin'ity fandraisana ny lalaon'ny nosy ity. Iazo antoamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity magataka ireo mpivarotra eny Ambora ao Toamasina amin'izao fotoana izao tsy hoesorina ankatoky ny vanim-potoana ny fiomanana amin'ny fampidirana ny mpianatra ankehitriny manahirana hoy ireo mpivarotra ny fitadiavam-bola ho an'ny kojakoja amin'ny saram-pianarana tsy fantatra mazava ihany koa raha tena afatra mivantana avy amin'ny filohan'ny repoblika ny fanesorana azy ireo mahakasika ny fanohizana ny tetikasa miami Erinora Zafamanana Kolo Toamasina. Miisa raika amin'ny 27 ny mpivarotra mivelona amin'ny fivarotana eto amin'ny bord Toamasina efatra amin'ny asabotsy lasa teo no nandeha ny resaka fa hoesorina amin'izay ireto mpivarotra ireto rapitso alarobi tsy mazava tsara ary tsy nifanaraka tamin'ny teny nomeny filoha Andra Joel ny makasika ny tetikasa miami raha ny zava-misy ny milaza vataratasy avy any amin'ny commune ambonivohitra Toamasina no nampitainy ny filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra eny amin'ny bord makasika ny fanitarana ny tetikasa. Le taratasy manambara fanambarana hoe ao afindratoerana zany zay raha ny tena marina mara hoe projet présidentiel anazy zay tokony taratasy avy any amin'ny fitondram-panjakana avy any amin'ny ministère na avy any amin'ny président Rajoel mihitsy manao antsoavo aminao andre mato filoha avy aminao marina ve le taratasy androananay amin'ny toerana anay le projet enao nametraka an'le projet noho izany enao no manala anay raha ohatra ka misy fanalananay fa tsy ny commune izay tompoko dia tsy te hifindra amin'ny toerana efa nahazatra anay satria io nefa nafantaran'olona anay mamelombady amanjanaka daholo zay rehetrarehetra io ho avy fidiram-pianatra ka raha hoe sorina amin'io zahay marary mety hanampisany 4 angambany. Ny zavatra mampalahelo anay amin'izao fotoana izao misy olona andeha angalanay eto amin'izao fotoana zay miteny zao ho asorina zay rapitso ka raha tonga eto zay hiteny tsy amaly fa ny zavatra tianay angatana dia zao mbola fotoana ny vakansy zao zay tsy manana asa na aiza fa eto ho ampiditra mpianatra amin'ny mpianara raha miala eto zay tsisy tany tokony tadiavanay vola tsony anefa voatery hoe tsy maintsy miala rapitso ka zay zany miangavy mangataka aminareo zay mpitondra indrindra eto anatin'ny tapitanànany Tamatavy satria i président rehefa nanokatra ny miami ny teny taminay hoe raha vita ny miamia miditra agnatin'io nareo fa amin'izao mbola tsy vita le miamia le taratasy iangalany aketo tsy hitanay maropotra tompo zay tsy nataranazy taratasy miala nareo misy olo magnofa tragno masy préavis aloha ka ialagna am'le tragno hofagna ahoana moa zay mpivarotra eto fa firy nipetrahanay teto tsy mahazo préavis hoe igny le taratasinareo amin'ny arakaranjao nareo tsy maintsy miala mba farifahatarany manamafy ny ayainy ireto mpivarotra ireto ny tsy fahasahiny ny komity mpiay azy ireo mifanatrika mivantana tsy heo raha mahatonga komity ndrindrandrindra présidentaneo tsy masaby miseho aketo fa nagnino ino antony satria izy olo maventinay tokony hitarikanay hoe zao raha andeha atao atsika fô zao raha andeha atao ny commune izy fa mafantatra hoe avy amin'ny commune ity didy le taratasy aminanjy ka ozy zay olo firy taogno teto alagny nianakiniany mitovy nianakiniany zegny amporoorogny hoe kofa hoe anareo mitady korontagna ake raha egny agnaty liste miami aiza
amboaro le miami andeha idiranay eo eza vita miami ko miami tsy vita sa tsy vita ko vita io amboaro liste le tokony hiditry akagny de le olo alagna akeo amboarigny le magnaraka fa le mbola tsy tafiditra agnaty miami tompoko azafady tokony tsy hiala amy place ary zegny tenin'ny président tamin'ny standiny mamazita ko tsarone tsara beo anareo tsy kitikitigna amy place nare raha tsy vita miami io le tokony mifindragny fa re le mbola tsy agnaty liste le mifindraka agny mijanogno amy toeragny varota fitaka be mena raha nahazo any amoron-dranomasina voalohany agnano cotisation 10,000 isan'olo agnanovogny taratasy hoe tsy tokony hiala amoron-dranomasina tsika vahoaka kanefa ivola io nitsatoka akagny tsy fantanay zay komity nandagno ny vola io tsy hitanay mazava ho azy fa mahazy ampiparitra amoron-dranomasina continue vola nefa maro anisa ihany kandro le plera efa pekandro agna tompoko tsy maintsy miala nario malahelo tompoko zay andrasana ho amin'ny raha-pitso ny etsika fanesorana ireto mpivarotra ireto izay mifanindran-dalana amin'ny fiomanana amin'ny seho an-tsehatra lehibe andraisana ny lelafo ny lalaon'ny nosy andiany faraiky amby folo dia izay ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena voasaringotra amina raharaha labato indray ny filoha amerikanina teo aloha Donald Trump miaraka amina olona miisa 20 isan'ny voasaringotra miaraka amin'ny taleny kabinetra ny teo anivon'ny Maison Blanche tamin'ny fitondrana fitsarana izay ambarany ity filoha teo aloha ity fampanao kolikoly raquette alatra fanaovana osika isan'ny vesatra any anjehana indray ny filoha teo aloha Donald Trump araky ny vaovao niparitaka tao Amerika atrinomaly olona 20 hafa no voasaringotra miaraka aminy izay voalaza fa nanao alabato tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo tany Georgie lalàna momba ny eloka bevava no nampiasain'ny procureur tamin'izao fanamelohana azy izao ary voalaza anatin'izany fa noho ny fikasana anafona ny voka-pifidianana tamin'ny taona 2020 no any anjehana ireo olona 20 ireo isan'ny voameloka amin'ny tiraraha ity ihany koa ny mpisolo vava teo alohany Donald Trump sy ny taleny kabinetra tao amin'ny Maison Blanche tsy ela nanevitra avy hatrany tao amin'ny tambazotra tserasera ny voapanga ary nambarany tamin'izany fa procureur mpanao kolikoly ity nanameloka azy ity ary mifanandrify indrindra amin'ny fampelezakevitra politika izay ataony antso tarby tamin'ny volana janoary 2020 moa no nataony Donald Trump nahatonga ity fanadiadirana ity ka izao ny afara tamin'ny fiampangana azy sy olona 20 hafa izao manana hatramin'ny 20 aogositra ity filoha teo aloha ity sy ireo olona voasaringotra miaraka aminy hitondra fanazavana eo anivon'ny fitsarana any Georgie a affirmé vouloir un procès dans les 6 mois. Dia izay ihany koa no etsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary tomboko lasy tongo vaveloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.